izay ny makasika an'iny fa raha eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa no asiteny dia nahazo sazy avy amin'ny tompona ndraiky teo anivon'ny sekoly ireo mpianatra teo anivon'ny LMA tratra nydoroka zava-mahadomelona sy ny fokazigara tao anatin'ny faritry ny sekoly sazy enjana no nahazo an'ireto mpianatra ireto rehefa natao kosa ny fanadihadiana dia aveny manaritsoendy ny mamatsy ireto zava-mahadomelona ny mpianatra ireto fanadihadiana hoentin'ny Rotsy Rakotondrainy eo amin'ny sariny Kristiana Kodramanga. Sazy tsy fahafahana mianatra mandritra ny herinandro no azon'ireo ankizy mpianatra izay tratra mifokasigara ao amin'ny sekoly lycée moderne Beflo. Avy hatrany dia miatra ny fepetra indrindra tao aoriana tratrarana mpianatra avy ao amin'ny LMA ny foka zava-mahadomelona. Raha tsy aivina dia vaovao avy amin'ny olon-tsotra no nahafantaran'ny polisy-pirenena ny fisian'ny mpivarotra rongony iray eny Manaritsoa. Avy hatrany dia nidina teny an-toerana ireo polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelona avy ao amin'ny Stup eny Anosy ka tratra tao an-trano ny lehilahy iray mpivarotra rongony. Tratra niaraka tamin'ity mpivarotra ity ihany koa ny mpianatry ny lycée Rola izay vao 12 taona sy 20 taona monja. Tsy dia betsaka loatra aloha kana drogy satria zay fa naka fepetra momban'izay ka rehefa misy ankizy mpianatra tratra ny mpampianatra rehefa lycée tamin'ny 2009 dia araky ny fanapakevitra tao amin'ny conseil d'établissement dia roana le ankizy zay zany nenay ny ary zahay dia efa manana fiarah-miasa amin'ny brigade des Stup atao ambadikato dia fa misy descente nataon'zareo fa nisy ankizy ko tratra dia nalefa tany amin'ny brigade des Stup nanarina zay aloha tsy mbola maka hoe fepetra hoe enjana be la ka le ankizy le hoe soupçonné fa le ankizy tratra ambodiomby mifoka rongony dia reny zany no tonga dia voaroka tsisy atakana. Nambaran'ireo tompon'andraikitra ihany koa fa misy ny fiarah-miasa eo amin'ny Stup sy ny sekoly ary matetika dia misy ny fanaraha-maso eny anivon'ny sekoly. Ireo mpianatra lehibe izay manomana ny fanadina-panjakana baccalauréat no tena fantatra fa manandrana ny zava-mahadomelona ary tovolahy ny ankabeazan'izy ireo. No mafisin'ireo tompon'andraikitra ihany koa moa fa misy hatrany ny fanentanana ireo mpianatra ny amin'ny voka-dratsy ateraky ny fandraisana ny zava-mahadomelona. Isan'ireo sekoly mandray ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana ihany koa ny LMA androany ka miopana indrindra amin'ny homamiadana ny dinika sy ny fanentanana.